Nodotsaina ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny SMS Sonerana kosa ny fifampiarabana tratry ny taona sy ny firarian-tsoa ho an'ny fianakaviam-be ny filohan-da malagasy. Totosany andraikitra ny ankinina tamin'ny tafika nandritry ny taona 2024 raha ny fanamariana natao tamin'izany nandritra izany lanonana izany. Tanteraka ihany ireo fanambana ankinina tamin'ny filohan-da malagasy nateo azy ireo sedra maro niatra tamin'ny taona 2024 indy hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rasofinirina Benizavier nandritry ny lanonana fifampiarabana sy firarian-tsoa amin'ny taona vaovao ho an'ny tena sy ny jeneraly Paza Didier Girard, sekretera-panjakana mididina ny Gendarmerie. Lanonana izay nitondsaina tao amin'ny SMS Sonerana ny sabotsy lasa teo niaraka moa tamin'ny fianakaviam-be ny filohan-da malagasy. Nisy ny solom-body akoho natolotra ho azy mirahalahy ny ankohona no mariky ny fifankatiavana sy ny firarian-tsoa. Nandray ny fitenenana nandritra lanonan'izao ny ministra ary nanolotra fisaorana ho an'ny fianakaviam-be ny filohan-da no ny asa nitondsain'izy ireo nandritra ny taona 2024. Anisan'ny notsipihany manokana tamin'izany ny asa fitandrona ny fandriampahalemana nandritra ny fandraisana ireo fivoriana tampony Komeza sy ny francophonie. Ary nitodika tamin'ny filohan-da ireo tompony andraikitra dia nanamafy hatrany fa tokony ho matian'ny ireto farany eo amin'ny fanatondrotsana ny andraikitra san'izy ireo tokony atao fomba fiasa ihany koa ny RRI.